sy Ramatoa Lalao Ravalomanana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny teno ny toy ny vato ka zay maivana no atoraka, ary ny teny ifampiarana, ary zay indrindra no mahatonga mijoro eto anaroantsika mianakavy amin'izao andro ray manan-tantara ho an'ny antoko tiako Madagasikara izao, satria hanomboantsika amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny faharoapolo taona ijoroan'ny antoko tiako Madagasikara, ka dia miaraba antsika mianakavy manantitra izany araba izany na tratra izany andro lehibe izany. Traka dingana mihoatra ny fe na koa isalovana ny anjaran'ny sasany toy ny bingo manao matso, fa misy araka ny voalazan'ny mpandrindra nasionaly teo ny fandaminana isa tokony ny amin'ny fandraisana fitenenana. Koa mijoro eto arak'izany mitondra ny teny fiarabana ho antsika mianakavy izay tonga manatrika izao fotoana izao amin'ny anaran'Andriamatoa filoha nasionalin'ny antoko, amin'ny anaran'ny komity mpandrindra nasionaly izay iombonan'ny parlementaire amperinasa rehetra sy ny olom-boafidy amperinasa rehetra, ao koa ny birao politika amperinasa, fa indrindra ao reo azo lazaina hoe loharano ny poiran'ny ony, ny fandimby ny tantana ny antoko tiako Madagasikara hatrany ampiandohana, ary nanana andraikitra maro isan-karazany na teto anivon'ny antoko tiako Madagasikara izany, na teto anivon'ny firenena iray manontolo izay atambatry ity fankalazana miezinezina izay atambatsika androany ity. Eo ihany koa ny rafitra izay natsangana miaraka amin'io komity ny fandrindrana nasionaly io any amin'ny ambaratonga tsirairay avy eto amin'ny firenena, misy ny any amin'ny faritany, any amin'ny faritra, any amin'ny distrika, any amin'ny commune, eny hatrany fotony rehetra any. Mijoro eto amin'ny anaran'ireo rehetra ireo, mitondra ny teny fiarabana antsika rehetra, mitondra ny teny fankasitrahana sy fisaorana antsika rehetra zay tonga manotrona izao fotoana lehibe izao. Ao ianareo olo manakaja nasaina, mpandrindra sy tompon'andraikitra amin'ny vondrona antoko politika isan-karazany, ao ianareo filoha sy mpitarika antoko politika izay namaly ny fanasan'ny antoko tiako Madagasikara, ao ianareo mpitantana ny fikambanana isan-karazany sy ny fiarahamon'ny pirenena, fa ao koa ny olo-pirenena tsotra izay tonga manome voninahitra izao fankalazana, izao fitaompanikafana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko tiako Madagasikara izao. Fa indrindra atao aty parafilazana kanefa ny lehibe indrindra dia ao ny mpikambana rehetra amin'ny antoko tiako Madagasikara izay miparitaka eran'ny nosy ary voasolo tena eto amin'ity fotoana androany ity araka ny voalaza ny mpandrindra nasionaly teo. Anterina ny fiarabana noho izao natratrarantsika ny faharoapolo taona nijoroan'ny antoko tiako Madagasikara izao, fa indrindra anterina ny fisaorana sy fankasitrahana, fa tena tsy nalavy tany tokoa ianareo, niala avy tany amin'ny faritra maro isan-karazany, misy ny tsirairay avy any tonga anty Antananarivo amin'izao toetrandro tena mamirifiry izao, kanefa tsy nahasakana ny fitiavanareo, tsy nahasakana ny finiavanareo amondrona indray ny hery amin'ny alalan'izao fankalazana miezinezina zay tanterahantsika eto Madagasikara izao. Fa ankoatr'izay mijoro eto koa ilaza amintina
ny fandaharam-potoana izay omaniny komity mpandrindra nasionaly omaniny antoko tiako Madagasikara amin'izao fankalazana ny 20 taona ny antoko izao. Araky ny hitantsika, araky ny efa nolazaina ombieny dia azo lazaina fa nisokafana tamin'ny ireto fampirantiana fampisehoana ny tantaran'ny antoko reto ny fotoana. Fa izao atrehitsika anio izao no hifanotrona arak'izay tratra isika. Ary ao anatin'izany fankalazana izany no anehoantsika hatrany ny mahantoko velona, ny antoko tiako Madagasikara, ny mahantoko ny asa sy nitondra ny anjara birikiny ary mbola hitondra ny anjara birikiny eto amin'ny firenena ny antoko tiako i Madagasikara. Araka izany dia samy miomana isika ho amin'izany dingana rehetra izany, fa ny zava-dehibe indrindra dia ny omanantsika ho amin'ny fisian'ny zaika be pirenena ao anatin'izany fankalazana sy ho fandrindrana izao fankalazana ny 20 taona ny antoko tiako Madagasikara izao, zay ananterana ny fiarabanantsika rehetrarehetra sy ny fisaorana anareo vahiny manakaja nanohina ny antsonay, tsy ny antso anefitra izay raha ny antso anareo ary tsy ny faly irery teto, fa dia mankasitraka indrindra tompoko samy tahin'Andriamanitra, samy ho ela velona ny aina ny mateza ankalaza izany fotoan-dehibe eto anivon'ny antoko tiako Madagasikara izany. Misaotra tompoko. Isaorantsika ny filoha mpikarakara sy mpanomana n'izao lanonan'izao. 2 Jolay taona 2000 ny forona ny antoko tiako Madagasikara mbola voarakitra eto ary mbola profodohaka amin'ny tendaneto ny filopa pitarika an'izany antoko zany tamin'izany fotoana zany. Manasanao ampanajana Andriamatoa Raharinaivo Randrianatoandro mandray fitenenana amin'ny mahafiloha mpanorona voalohany ianao tamin'izany taona zany. Andriamatoa Président filompanorona ny tiako Madagasikara sy Ramatoa vadiny. Ianareo filohana toko sy solotena izay manotrina ny zao fotoan-dehibe ny tiako Madagasikara zao. Ianareo izay avy lavitra nandany vola nandany arena tonga eto amin'izao fotoana zao, tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy teny hoe faly fa tsy nataontsika impito izy iny, fa dia ravoravo tokoa mahitantsika tonga eto maro amin'izao fotoana zao, indrindra zako izay ela tsy hitanareo kanefa ny eo ambadika eo ihany. Misy aminareo izay somary tafotohana ihany nahita hoe ary inona rarinay ty volonao lava be ty nanjary ratsy tarehinao. Dia ozy hoe raha ny voloko reny manafotohana sy matafotohanareo, nahoana areo tsy tafotohana rehefa mahita ny kolokolo manjaka eto amin'ity fireneny ity? Nahoana nareo tsy tafotohana raha mahita ny alatra sy ny gabraraka fandefasana ny arem-pirenena indrindra volamena eto amin'ity fireneny ity? Nahoana nareo tsy tafotohana raha afaka baka ny zanatsika ny tatsaha kanefa tsy mahita fianarana mambony satria tsy manambola anohizana fianarana? Zany rehetra zany tokony hatafotohana fa tsy ny voloko akory. Ka dia allo anaovako indray le kaskety mba ho fiarovana le computer ambony eo lanonan-dehibe ankalazaina ny 20 taona 3 juillet ny tena izy satria 3 juillet nametrahana ny statut tany amin'ny ministère de l'intérieur, fa tsika moa 2 juillet androany daty ankalazaintsika azy zany satria androany totsina no fotoana sy fiesana. Ka dia manatitra ny fiarabana re tompoko. Ary dia fotoana zao hitako tamin'ny mijery ny fampirantiana ahako fa tena tsara izy, nefa misy indro kely ihany ozy mpandrafitra. Tsy sanatria kory manakina fa tokony jery kokoa
ny apitso isika ny lasa dia oka ombany lasa marina fa atramin'ny rariny no nanasorana ny président Ravalomanana teo amin'ny fitoerany kanefa n'izay no izy ka dia zasy miteny hoe ekena fa engany zany ho fanotra ho jerevana ny ampitso be deaibe ny zavatra niandry antsika mamay ozy mantsy an'le ranga niara-dresaka tamiko teo amin'ny fahatongavana ny toedrara amin'izao fotoana zany ary tokony homana zany tiako Madagasikara raha tiantsika no alany ny candidat naturel tsika dia ny président Ravalomanana zany dia tokony iova famindra iova fijery tiako Madagasikara amin'ny teny frantsay dia milaza hoe changer de paradigme jerevana inona tsy nampandroso teo dôly ny vina nanao vina dôly hatrany hatrany zay mpitondra teto Madagasikara mandainga kosa raha milaza hoe tsy nahana vina sy nahana finiavana ampatsara amin'ny fiainana malagasy ny filoza fandimby kanefa niditantsika fa tsisy naomby zany nahoana anjarantsika tiako Madagasikara no ametraka base vaovao amin'ny fomba maso vaovao jerevana inona ny antony zany rehetrarehetra zany misy programma tena tsara tarehanana antsika aloha jerevantsika amin'ny lafiny politika izany sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy eny ary mba tsy hamonamonainy atsika zany dia mba hitanana anareo anao korala ato mba hanao hira fanentanana an'ireto olona miatrika eto reto iaratsika manao ary ny firana fanampiny fa 8 Manitra fitiavana ianao kami evitra mombana ety jamais fumaraina izay desi afaka ambavanay we ampoanay ny fasoavana jamaraina mibalika nyandronay ety ianao no masoandro niaviany raniany ny ririny na mandalo ety ianao no kitanay tantanany ity ka nivavakata zany pololo trapona yawe izayane atokianao anjamanitra fitiavana ianao kami tantana mitianay ety ramadiminyatronarina mbola tokana iteranawe ampoanay ny fasoavana jamaraina mibalika nyandronay ety ianao no masoandro niaviany raniany ny ririny na mandalo ety ianao no kitanay tantanany ity ka nivavakata zay mipololo trapona yawe izayane atokianao jamaraina mibalika nyandronay ety ianao no masoandro niaviany raniany ny ririny na mandalo ety
Nasarotrana velonany aena ianao reny ianao ry dadasineny no ilaina simbany tokinay anarina ny firenena zay ravaka atambatro iray Jehovah nunany endry anao moany Madagasikara kanizanizankala teo tsara iny tantara irina mbany otavita hanao zay rehetra azo atao natety anao natany ampita indreto izay anampy anao irina mbany otavita hanao zay rehetra azo atao natety anao natany ampita indreto ny vahoakanao rambola velonany aiko teny raino lazaiko raha mpandroso firene iza hoe ny dada ihany no ekena sota miajaka tompoko misaotra ny mpanakatsika tamin'izay iramamy dia mamy zay natolony zay tonga manatriketo solotena avy any amin'ny faritra 320 kanefa dia tsy afaka andray fitenenana eto daholo ianareo fa solotena zay nitondrenareo zany nitondra fitenenana amin'ny anaranareo koa dia manasanao Andriamatoa Fitson ex député ny Sonerany Vongo na rasomotra amin'izay afataratsika azy raisitsika amin'ny anarany keka Oholio! Oholio! Vahoaka miarake! Majerijere! Oholio! Oholio! Saotra tompo. Zegny corneta afaranao tsy teto présidente amin'ny kianjany 3 metro e. Zany ny ika nataonay teto taminao teto nanaingany tolony tamin'ny 3 mena andritry ny 8 vola. Saotra betsaka Andriamanitra makasitraka atsika tsy ampiara-mitologno Andriamatoa Filompanorona sy mama Manonganao ko Andriamatoa isany mpitarika politika miatrika tre maso aketo tsy voatogno fô atao molo blagny mitovy daholo atsika jiaby atsika mpiara-mikambagna tiako Madagasikara magnerigna ny nosy zay solontegna tonga eto amin'izao fotoagna zao faly ravoravo zay amin'ny triangle du nord monsieur le président zay soloko tegna eto mahitanao velognaigny magnamia toromariky mbola miara mifaly amin'ny faharoapolo taogno ny antoko ary faly mitrotro aminareo solombamboaka nama sy nareo olomboa fidy na maire zany na ny sénateur jiaby atao ka fisoragna fakatilema satria anareo no magnetsiketsiky mahatonga anay voromaro zay miatrikatre miaso eto androany ny antokotiko Madagasikara dia tondroko roapolo taogno izy koa olombelogno zany tia agnatin'ny fatanoragna tsara mihitsy atsika zao fô na de tonga eto zay amaze triangle du nord zay monsieur le président amampandraha rahanao manokana nampitondrasiny faritry avaratra afatra zay marary ny vidim-bokitra lavany amin'ny iliny avaratra 3 very fagnambola velogno zay fofokaigny fogna tavela fô ny aigny efa maty tapaka ary zay lazainy pasteur teo hoe mijaly velogno ka zay io
amin'ny mampandraharahanao nampitolasiavitra iangavivo anao ihany any faraherinay hampakatry vokotry amin'ny mahafahaizanao mandraharaha sy ny le dirisa anagnanao fa olo agny efa maty ary kivy tanteraka ary mamoronkira ny mpanakanto jiaby aminay hoe tafalatsika antsy atoko dikany tafalatsika anaty lavaka zay voalavolatsika anaty vambaho izy nao bolan-drazanay agny boribory ny lagnitry zany hoe tsy manana tany zanagna zay fa boribory hely foko sisy tavela ka anao no any faraherinay hitady lalana amin'ny vidim-bokatra amin'ny ilany triangle du nord tonga ny afitra atsika vavaratra agnalan-jirô fantala sambava voemara anao koa andrandrainay amin'ny fagnaremagna lalana zay efa natomboko nao ny pont ibaka jiaby namboarinao amin'ny ilany magnavatra igny jorigny amin'ny tady mandeha marantsehatra amin'ny andro tsisy mandeha motera tsony anao koa tafandrainay agnarigny raha zeny anao koa tafandraigny agnarigny fampianaragna zay maty sy mirefarefa mpagnabe tegna komokoragna aminao io malahelo mpampianatra jiaby namagna na amin'ny recrutement na amin'ny fomba fikirikiragna ny asan'ny fampianaragna hatra amin'ny sujet mandeha aminegny mbola zay zanabahoaka fokon'olo magnefa le frais sujet fa ty tonga amin'ny tany agnanovo examen amin'ny 6e amin'ny CG ka hitako fô tsisy mahatsara fampianaragna zay hatramin'ny alanao matoko zay fagnirigny zay ary tsy vitan'zegny amin'ny raha-pahasalamagna mbola anao take ihany ny rasalesy nagnefa ny frenda kosomany viavy bevoka zay ny babanjaza anao mikarakara anazy tsisy navita zany teto aminosy zay ny mampiaikaiky zay milaza aminareo fô ilaigny ny firegnana meky ary nylazaiky tamin'ny fandaragna raiky tamin'ny radio fô raha hitsabo firenena fa maty sy agnatin'ny fahoriagna ohatra ny olo dobo agnaty ranomasina sy olo mianatra milomagno segny mitondra zay ny président mandeha magnavotro le olo fa olo mahay milomagno tsara ary fa zadra raha mahatoky anao zahay olo efa zatra mitondra managna hay zatra sy hay fanao zay no ampitondra sy firenena to ary zay tsy mampisalasala tiako Madagasikara mihaiky ambo mahatoky valeranao fa anao mahomby raha ty indeso raha ty baba miandrandranao ny firenena jiaby zay jiaby ambany vohitra ka za tamin'ny radio tamin'ny amindray laza atsika miayafa angalabato ry zalary za ndraiky tsy miasa aloha amin'izay atahorako atsika ataony zalary angalabato satria oleo ny vote de sanction ataony fartriangle de nord amin'ity zavatra atao ty ka tsy amelana efa tsy maintsy miverigny amin'ny toerana anao président ko tsy rahanao manangatsay fotsy za tsy avita misaotra tompoko ka bareny tampon-dao tsy mety lany sao tompoko va makasy tompoko la oholo yo sao tompoko isaorantsika ny misy olo-tenany avy any triangle du nord ny antoko tiako Madagasikara tsy mialon-jafy misy ny avy any an-tapany avaratra batrany amin'ny tapany atsimo dia angaviantsika ihany koa ny solo-tenany avy any amin'ny tapany atsimo mandrosy anao monsieur Tsoja avy any Ambovombe Androy Entuk voalohany teny dia miarahaba any Andriamatao filoha mivady izay fototry izao antoko tiako Madagasikara izao ary koa misaotra anareo député de Madagasikara zay voafidy ato amin'ny antoko tiako Madagasikara sy izay rehetra antoko maro nahatotosa izao fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko tiako Madagasikara izao miarahaba tompoko lahy miarahaba tompoko vavy fa indrindraindrindra isika rehetra antoko tiako Madagasikara izay avy isaka ny faritra isaorana koa Andriamanitra rorohavintsika ambony tafon'ny loha izay nanome izao fotoanandro lehibe ho fankalazantsika
izao antoko iraisantsika tiako Madagasikara izao. Voalohany indrindra président, ny problemanay any androy any atsimo dia ny tsy fandriam-pahalemana. Dimbana tenanao zahay alemana izay iaina ny vahoaka malagasy fa indrindra izahay atsimo. Dia misaotra anareo, misaotra anao Andriamantaoloha ho ela velona ny e ianareo mivady sy ity Madagasikara malalantsika ity. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Isaorantsika ny solotenany avy any amin'ny tapany atsimo igny any tondran'izay teny kabary mahafatrapony. Mba tsy hamonamonaina atsika dia omena andretim-panakanto reny ray aloha ny alohan'ny rosotsika amin'ny kabary manaraka. Hira anankiray ty dia hiran'ny foronina indrindra amin'izao zavatra iainantsika izao. Vaovao be izy ty iray nitarika telo fangady satra tompoko. Ao tsara dolka atsika vola reto zay dada. Peti manau zai nananya ke pawo kamatini kami nane nanani anaratanya mu manamula pamulan manana yan manana izo penan zawati bitamura isaire na tau ya tamanai ajale tieka bakati nisputini rizareo petsipetsy manao zay nananya efa ekamateny kami nany nanany anaratany ambo manambola pamolany manana ihany manana izo penany zawatsy vitamora izay rehetra atao miatra manay
valo tena loza wa aluze tena loza wa aluze tena loza wa Sora tompoko isaorantsika ry zareo nitondra an'izay hira mahafinaritra zay a mitohy ihany ny tantara satria araka ny voalaza teo dia tsy afa-misaraka amin'ny tantaram-pirenena ny tantarany antokotiko Madagasikara ka nininona ny sedra ny lalovan'izany antoko zany dia mbola indreto tsika reto manamarika ny fijoroany antoko aty amin'ny roapolo taona teo aoriny tsy nitsahatra ny andray anjara tamin'ny raharam-pirenena ny antokotiko Madagasikara ka nininona ny sedra ny lalovany a dia mbola eto izy mijoro ary amin'izao fotoana izao dia mijoro ao anatin'ny sehatra ny fanoherana ny antokotiko Madagasikara ary tsy miambo vita samorerana zany fanoherana zany ihany koa fa nivondrona miaraka amin'ireo antoko maro mitovy firehana manohitra n'izao fitoram-panjakana zao ary dia nijoro ny RMDM ka manana soloteny eto ny RMDM antsona mpanajana ianao Andriamatoa Alain Remiseza hitondra teny amin'ny anaran'izany RMDM zany misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy mialatsigna raha miteny eto fa misolo tenda ihany misolo vaiky ny akalana satria ny filohan'ny RMDM maneka filohan'ny timma ihany fa za dia vice président ihany karaha tokony izy ny kabary ny tenany teto ohatra ny hafahafa be zany a dia nameny aho andana le sy ataovy alova ampome zao ny olona dia tonga ampome anareo zay fa nazaty zany président petrakeo a dia mijery mahita reo minosa mijoro dia mahita sara misy sarina lalana tsara tare président tsy ohatra ny otsony anie ny lalana any mialana Tananarivo manao dia mandeha Toamasina ny pasoa anao nataonao malama nasinry zareo lavaka todry lavaka tsy haintsony mialana Tananarivo anao mandeha manjanga tsy azo andehanana tsony ny lalana fa adiny 10 vao tonga mialana Tananarivo anao mandeha makany Tolehara tsy teneniko tsony fa 3 andro ny olona vao tonga ka mametraka ny fanantenany aminao ny vahoaka malagasy mametraka ny fatokisany aminao ny vahoaka malagasy mihitsangana fa tsy lasa tsony zao fa tena zéro reto bandy reto a tena marina mafy ozy le piratao loza tena loza Andriamanitra rainay
ahoana re olona ho averina ny dadanareo sa tsy averina ataovy mafy noho izany hietsika sa tsy hietsika zany ny vahoakanao rarinay vo ianao moa filoa tamin'ny fotoana izany to dia tsy azoko atao ny mangina amin'izany zany ny vahoakanao rasomotra ro e mahiana mafy izaka to e ary anao tsy triangle du nord zany mahavandy ianao balahoasy anao boka andananjorofo eka zany président zany andriamana ramatofoloha toany mafy izy io zay ny mangatahany RMDM tsy lava resaka zay toany mafy izy io andehany amin'le lalana tokony alehany fa niandry azy ny vahoaka malagasy dia ombako manana ho any namana rarina evy teo aza tazominareo tima rery izy pedesiko nareo za zao vasola aloha hafa ny taloha aniza ny filoha mahakiravaly manana atsika rehetra any vahoaka malagasy avy ireny ny dadanay ho amin'ny malagasy ara hoe merci amaranako azy ho foy de foy ozy raha verina ny dadanareo dia mety verina le volamena 2.7 kilova mbola tsy hita présidente amin'izao dia vo tamin'ny herinandro dia verindray mifiry moa izy teo mandeha ny vatanao dia misy mitondra izandray président aza ela loatra fa be dia be zany tsiriky zany so tsisy hoaniny etsony tsigareto farany amaranako azy so tsy lavaka bary zay fa mbola ho avy ny fotoana anaovantsika hetsika azahotsika maneho ny hevitritsika malagasy andriamatofolo aza manaiky mihitsy anao hitsakitsahana ny demokrasia eto a Madagasikara zay ny aditsika voalohany aza manaiky anao atao ambany zavatra ny fiainam-bahoaka aza manaiky anao raha tsy vitatsika ny fanarenam-pirenena sy ny fanatsarana ny fiainan'ny malagasy tsirairay avy ireny ny dadanay mafy misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy eny ary isaorantsika zany ny avy ao amin'ny vondrony rodibeny mpanohatra ho an'ny demokrasia izay iarahana amin'ny antokotiko Madagasikara mivelatra ihany koa nefa nisehatra fanoherana eto amin'ny fireneny tia dia tsy diso anjara amin'izany fa mahatonga solotena teto ihany koa ny groupe panorama koa dia manainganao ampanajana Andriamatoa Mohamed Rashid misolotena ny groupe panorama Andriamatoa filoha mpanorona ny sady filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara sy Ramatoavadiny ianareo olombofidy sy olombotendry ato anatiny antoko tiako Madagasikara ianareo mpikambana rehetra manerana ny nosy ianareo vahoaka rehetra izay manatrika etona ary tsy adino amin'izany koa atsika lehibeny antoko politiky tonga namaly ny fanasana izay nataony antoko tiako Madagasikara tompolay tompotsipoko-vavy ijoroako eto dia isolotena ny vony safiditsika rehetra izay anotronany ainareo eto ny ankalazatsika zany ny faharoapolo taona fitsingerenany ny jorony
antoko politika tiako Madagasikara. Roapolo taona izy namantsika teto ny kabary taloko teo. Raha tamin'ny fiainan'olombelona zany dia olona ao anatin'ny fatanorana ary mbola tokisana hahavita zavatra be dehibe kokoa noho ny vitany teo aloha. Ka tao anatin'ny roapolo taona zay fantatray fa nandalo ny sedra. Nisy tafio-divotra nandalo. Nisy zany. Nandalo ny rehetrarehetra io. Nefa ianareo mbola teo ihany nankalaza androany fa roapolo taona. Satria ina ny antony? Tsotra ny antony. Ny antony tiako, tianao ary tiantsika rehetra Madagasikara. Anatin'ny groupe Panorama dia miaraka amin'ny team dia manao hoe tananakavanana sy avy. Antsoinareo zay andro. Antsoinareo alina zay alina. Raha ohatra ka mbola navitra sy hamonjy an'ity firenentsika ty zany no resaka. Omenay toky ianareo, omenay teny fa zahay eo miaraka aminareo araka ny tenin'ny cordo teo izay nampireo raha ohatra aminay zay mbola. Ny teninay manaraka moa dia hoe rehetra izay kasainareo iroborobo ny antoko izay tantany. Anazavani fino kumbasi ufat e fascinyelane ao noe fani rakyu amuni simanati ifuna kuni di chasinya dalana zata quinsun nyadi kyalalan injuni tena kwatul Jana Hintia Jitumpu Iraka Ny fanamariana zay nataony filopitarika ny antoko tamin'izany fotoana andro zany dia 3 Jolay tokoa ny tena daty. Fa mba ho fanajantsika ny rapitso alahady 3 Jolay 2024 zay lahady voalohany dia zay ny safidianan'ny komity mpanomana nanaovana an'izao fankalazana androany zao. 2 Jolay 2024 feno 20 taona ny antoko tiako Madagasikara. Betsaka ireo rafitra ny fandimby ny tantana an'izany antoko zany. Ankehitriny kosa dia manasa anao ampanajana Andriamatoa sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara Rinana Andriamasinoro andray anjara fitenenana isolo tena ny reto mpikambana manerana ny nosy reto. Rumbu-rimbu tiaka mafy be. Président tena faly zay vao azoko ny mahatonga amin'ny président miteny an'iny isaky ny mandeha fa izy iny tena iainana ary tena faly tokoa androany mahita antsika rehetra fa anaty taveto. Voalohany dia fisaorana an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra tsika satria noho ny fitahiny sy ny fitantanany dia nahatratra ny andro androany. Ary misaotra ihany koa ho an'ireo zay vahiny nasaina. Ao anatin'izany ny ray aman-dreny am-panahy zay nitondra ny vatsim-panao atsika teo ary misaotra ihany koa ny antoko politika maro samihafa zay nasaina tonga manotrona manome voninahitra
an'izao fotoana izao a misaotra betsaka nareo rehetra tonga manatrika etony. Todika manokana amin'Andriamatoa Filoha mpanorina ny antoko. Misaotra anao zay président satria ianao no angadina nanana ary vina ahitana an'ity antoko tiako Madagasikara ity. Misaotra anao tamin'ny fahasahinao sy ny fahavononana nanananao ho an'ny firenena. Ary fitaratra ho anay ianao amin'ny fomba fiasa sy ny fahombiazana isan'andro. Ary tsy mitsahatra ianao na mampianatra anay mpanaradia mba anana fitiavana tanindrazana ary mba hitondra zay anjara brika ho an'ny firenena. Misaotra indrindra président. Misaotra ihany koa Ramatoa vadiny nareo ankohona ny ray manontolo. Andriamanitra ane mbola anafiery anareo hatrany androtsaka amin'ny fitahiny ho anareo rehetra. Ho atsika mpikambana eto anivon'ny antoko tiako Madagasikara. Feno 20 taona ny antoko tiako Madagasikara androany. Misaotra makasitraka an'ireo bloc politika zay tamin'ny fiandohany nanorina ny antoko. Misaotra ihany koa ho an'ireo bloc politika ny fandimby ny rafitra rehetra isatsokajiny na ny anivon'ny faritany ny région ny eo anivon'ny distrika sy ny commune indrindra ihany koa ny Fokotim arabaina manokana tsika rehetra tratry ny 20 taona androany. Misaotra ihany koa ny olom-boafidy rehetra ary arabaina na ny solombavam-bahoaka na ny loholona zay ny fandimby tao anatiny ny antoko tiako Madagasikara na ny be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina. Ary aty ampamaranana sanatria kely fa ny lehibe indrindra dia isika mpikambana eto anivony ny antoko tiako Madagasikara na ny mpanohana rehetra ihany koa ny antoko tiako Madagasikara manerana ny nosy na eto aterana na ny any velany ihany koa na hatratry ny 20 taona androany arabaina daholo tsika rehetra ary mirary soa tsika rehetra. Matoa mbola mijoro ny antoko tiako Madagasikara kehitriny ary mbola manana ny toerany ny andraikitra miandry azy eto amin'ny firenena dia ny fisitsika marobe tahaka izao. Tsisy tsony zany antoko tiako Madagasikara zany raha tsisika mpikambana tsirairay avy no mijoro manohatra ny tsirariny ary mijoro ho an'ny firenena kehitriny. Ka dia mbola any an-tanana ny ambofotsika rehetra amin'ny fijoroana. Makalaza ny 20 taona tsika androany. Ao anatin'izao 20 taona izao dia nijerentsika ny lasa. Hitatsika tamin'ny fampiratiana izay natao ireny mba hamerenana indray ny zavatra nisy teto amin'ny firenena. Satria ny tantaran'ny firenena tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'ny antoko. Tsy hijanona eo amin'ny tantara nefa isika. Fa matoko natao izao fankalazana izao mba handinihana no avy ihany koa amin'ny 20 taona manaraka. 20 taona ny antoko tiako Madagasikara niaina fisedrana maro. Teo ny fotoana tamin'ny fahandresena nitondra ny firenena efa nitondra ny fampandrosoana. Teo ihany koa nefa ny atso-jay maro isan-karazany fa mbola reto sika reto 20 taona tio ariana mbola vonona hitondra ny fampandrosoana ho an'ny firenetsika. Mamela ianareo mamela président anohizako ny kabariko dia mba misy vidéo kely ho alefatsika vetivety fotsiny 3 minitra raha ela indrindra. Mangitahita fiovana goavana sy fiatsaram-piainana ny vahoaka malagasy. Nikatsaka olom-baovao vanona endry maisy mahavita izy hitantana ny firenena rehefa niaritra ny mafy antonany maro. Izany rehetra izany no nomen'Andriamatoa Ravalomanana marika ny malagasy raha nanangana ny antoko tiako Madagasikara izy tamin'ny taona 2020. Ny antsara ny fari-piainana isam-batan'olona nampidirana an-tsekoly avokoa ny zanaky ny malagasy ho zakany vahoaka hatrany ny vidim-piainana. Tsara tantana ny politika ny sahana ny famatsiana, ny famokarana ary ny fambolena. Nandro fahalemana isika ary afaka ny asam-pilaminana ny malagasy. Kilometatra n'arivo ny lalana natao. Marobe ireo vahiny tonga nampiasa vola teto amintsika ary hita maso iraky ny faritra ny fandrosoana. Nahafaly ireo mpamatsy vola sy mpiray omby nantoka tamintsika izany fahombiazana izany ka nifoanan'izy ireo avokoa ny trosan'ny firenentsika. Kiondalina lehibe
Mangetahita fiovana goavana sy fiatsaram-piainana ny vahoaka malagasy. Nikatsaka olom-baovao vanona endry maiso mahavita izy hitantana ny firenena rehefa niaritra ny mafy antonany maro. Izany rehetra izany no nomen'Andriamantora valomanina marika ny malagasy raha nanangana ny antoko-tiako Madagasikara izy tamin'ny taona 2010. Ny antsara ny farim-piainana isam-batan'olona nampidirina an-tsekoly avokoa ny zanaky ny malagasy no tsinjovina manokana ny fahasalaman'ny vahoaka, ny ena isany mahantra, ny voatra ny toe-tsain'ny mponina ary endrika felotsiky no hita teny amin'ny tsirairay. Tsy izany ihany, voafeo zaka ny vahoaka hatrany ny vidim-piainana, tsara tantana ny politika ny sahana ny famatsiana, ny famokarana ary ny fambolena. Nandro fahalemana isika ary afaka ny asam-pilaminana ny malagasy. Kilometatra anarivo ny lalana natao, marobe ireo vahiny tonga nampiasa vola teto amintsika ary hita maso iraky ny faritra ny fandrosoana. Nahafaly ireo mpamatsy vola sy mpiray omby nantoka tamintsika izany fahombiazana izany ka nifoanan'izy ireo avokoa ny trosany firenentsika. Kiondalina lehibe tokony irosontsika tamin'ny fantrarana ireo tanjona rehetra napetraka ho amin'ny fampandrosoana marina. Nampahery fatratra ny ray aman-drentsika tamin'izany hoe aza matahotra mino fotsiny ihany. Nantitrantitra hatrany ihany koa izy fa mila miasa isika, miasa tsara ary miasa mafy ary afaka nirehare isika fa malagasy. Naonga ny sasany anefa ny fitondrana maro-toerana tamin'ny 2010. Betsaka ireo zavatra nopotehana ary tsy nitsahatra ny totongana amin'ny farim-piainan'ny malagasy nanomboka teo. Nijoratra ny kosa ny timina nanohatra ny tsirariny sy ny tsy fahaiza-mitantana ary ny fahatrana mihoapapana mampitsoka ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena amin'ny lafiny rehetra mandrak'ankehitriny. 20 taona teoriana mbola tsapana ato amin'ny tima hatrany ilay etaeta tany am-boalohany, ilay finiavana ny voatra ary ilay fanindriana te hitrotra ao amponin'ity tanindrazana. Tsy miady rery ianao fa mifanohana aminao ny timina. Tian'ny Madagasikara sika matombo joro. Tian'ny Madagasikara ianao matombola niezaka ampivoatra ny tontolo iainana eto. Tian'ny Madagasikara aho mitsinjo ny taranaka. Mino say. Nalefatsika zay video zay. Afantaratsika ny tantara nisy teto amin'ny firenena. Tsy azo atao mihitsy ny mandiso ny tantara. Rehefa diso ny tantara, diso ny fanapahan-kevitra raisiny rehetra aty aoriana ary diso ny fandraisana zavatra. Ary zay ny antony namerenana an'ireny tantara reny, afantarany rehetra indrindra ny tanora mba afantatra ny tena tantara nisy marina teto amin'ny firenentsika. Tamin'ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana tao anatin'ny antoko-tiako Madagasikara dia sangana isika taty Afrika. Tsy nitenenina fotsiny zany fa ny maro-drefina afantarana zany dia hita ny laharan'ny firenentsika. Rehefa tonga ny fanonganam-panjakana zay nitarihan'ny Andry Rajoelina dia potika ny firenentsika ary tsy nitsahatra ny totongana mandraka ankehitriny zany. Zany ny tantara zany lohany indrindra. Reny zavatra rehetra naseho teo reny dia tsy makety reny sanatry ny vava fa zavatra efa tena nisy teto amin'ny firenena. Ary izy reny ihany koa dia mba natao ahafantaratsika ny tantara zava volombelona ny aina, ny tantara tamin'ny fotoana nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana, taiza nisy ny toeran'ny mpianatra sy ny tanora tamin'izany fotoana zany. Firifiry isan-jato zao ny tanora ankehitriny tsy anasa, tsy mianatra tsony. Zay no an'ny tanora. Miantso koa eto an'ny mpikamana eto anivon'ny tiako Madagasikara. Araka ny toriteny hitantsika teo dia 5-7 taona isika vao atratra ny Rwanda zay tany misy ady atrano. Nefa ny teto amintsika tsy nisy ady atrano, tsy nisy nininina. Fa potika ny firenentsika ankehitriny. Nijorontsika nandritra ny 0 taona zay. Banjina no avitsika ankehitriny. Ao anatin'izay fibanjinana no avy zay dia zao. Ny slogan raisitsika dia hoe mino. Efa nino sika. Sahy. Mijoro. Tokony hanana fomba fijery vaovao isika. Ato anivony ny atoko-tiako Madagasikara. Atoko-panohitra isika zao. Fa tokony amin'ity taona ity isika ny farany atoko-panohatra.
tsy afaka ekena intsony zao gabraraka misy atao amin'ny fireneny zao ary tsy afaka ekena intsony ny fitohizany fipitehany firenena noho izany isika zao ny mila mijoro ho an'ny vahoaka malagasy zay tsy mandady arony ny vahoaka amin'izao fotoana zao dia efa tsy miaina intsony mibanjina no aviny fa zay tsy hahafaty sisany atao iza no ankinany zany isika ato amin'ny anivony atokotika Madagasikara raha tsy vitatsika zay adiditsika zay a tsy tia tanyrazantsika noho izany mila ny fahavononantsika rehetra mila ny fahasahitsika rehetra ary io ny tahotra ny sakana tsy avitantsika ny adidy tokony sahantsika atao amin'ny firenena samy mibanjina no avy farany dia zao miantso ho an'ny olo-pirenena rehetra tsy akanavaka za ray mpianakaviana mananjanaka 5 mety ozy nareo hoe maro anaka fa rehefa mifo maraina ary isan'andro miasa saina ahoana no aviny reto zanako reto samy isika rehetra tonga saina fa potika no aviny firenetsika potika no aviny taranakitsika raha zao no mitohy averiko ihany tsy azo ekena itsony ny fitohizany zao fampitehan'ny fireneny zao noho izany aza mijanona ho mpitazana fotsiny ianao eto amin'ny firenena ninninona atoko politika misy ianao na tsy ao anatin'ny atoko politika ianao mijoroa ianao ary aoka ianao anana fahasahina mba tsy ho tara tsotra tompoky lahy makasitraka tompoky vavy isaorantsika ny andriamatoa sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara fandaminana kely fotsiny fampiomanana ho atsika avy any amin'ny faritany ambarana ny fandaharam-pitenenana rehefa avy eo andriamatoa filoha marika ravalomanana mba ho marika ny mofahofantanana atsika rehetrarehetra avy any amin'ny faritra sy ny antoko rehetrarehetra dia efa manomana nareo amin'le banderole le fanomaninareo dia rehefa tonga ty ambony andriamatoa filoha dia mba atsangatsika reny banderole reny mba solo ny mofahofantanana anamariantsika fa tonga eto Antananarivo tokoa tsika ankalazan'izao faharoapolo taona ny antokontsika izao dia omenanareo ato ny fanentanana mialohany iakaran'andriamatoa filoha eto amin'ity podium ity saotra indrindra tompoko ity hira anankiray tia dia anisan'ny hira tiany dada sineny izy ty ary enoko fa tianareo rehetra ihany koa tiatsika rehetra tiany malagasy rehetra na eto toerana na any ivelany any nampitondraina ny lohateny hoe Gasikara Fao folo taona no nandao zako anao rery tany ity taona maro tsy nojereko tsy noeberako afa-tsy ny amiko ka nirongatra tao anatiny ala eny ka mila tsy ho tampitsony Gasikara malala tany tsy manam-pady tsy azo eritreretina lanjany lera ho anatina ni mampi apikambata tsikizi Gasikaraku kanini apikanao katsimaitsuti apiku naladetazane panelanelanian simiati antenaik fambulia omeyan yarakatotika Tanini apikanao katsimaitsuti apiku naladetazane panelanelanian simiati antenaik fambulia omeyan sine
mahita reo avako hoe ianao no ny pohirapoary mboly levenako ihany ko kasikara malala tany tsy manamparo tsy azo eritreretina ny lanjany ery ao anatina tany mamy tsy mety adizy tsy foina dia lavaka azy anao lairailay ao ambony be fitino tsinjo ny lalana ampiray tsy ampitambakatsika izy gasikana gasikaro gaskarako nosy tena tijanao ka tsy maintsy terako nalavetrazanefa nelanelany any sy ny aty antenay famboly ao ny azyle saotra to dia zao le fandaminana teo a rehefa miakatra ty ambony sehatra président dia atsanganareo le banderole anareo zay solotena isaky ny fatra sy zay tonga eto amin'izao fotoana zao fa rehefa manomboka kosa ny kabary a dia ampidinitsika zany mba tsy anakonantsika le namantsika avy aoriny ndao ary tompoko dao atsika dia tsika ihany koa itsangana ihany koa miaraka miteka manao ny filoha maro karavala manana lamako manasanao fanajana le matovilo alapiandrifasana aiza le pietiketikare etiketra voaterola etiketra tana alefa ambony le tanana albayotiaka alefa ale zay mihitsy alefa zay mihitsy alefa 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 mafimafy le tiaka misy azo antenaina alefa olofatsika ampidintsika amizay le banderole saotra tompoko ny voalohan-teniko dia ny fisaorana an'Andriamanitra satria na inona ninona fikasantsika na inona ninona fanaritsika na hevitra zay nyditsika hevitra raha tsy ny fanahy masina nitarika atsika toy izao na me solotsaina torotsaina na me fahendrena tsotrotsika nisy toerana maromaro a zay nale dia narahana foana sakandrana foana fa amity aoko zay ampy zay fa dia misaotra anao zay Andriamanitra fa ianao no mitatana anay a ianao mivimbana anay a ianao no mame solotsaina ka mino izahay sa izahay ary ijoro izahay maninona ny lazanareo zany efa hatramin'ny voalohany any laza hoe aza matahotra fa mino fotsiny ihany aninin'ny sasany tamin'izay toviny anareo ay za mino ihany ary hoe sahi anao be ny tanàna tamin'izay sahi manao dingana lehibe dinganina dao tokony dinganina rehetra reo azotsika io fa tamin'izany tsy fotoa tsarotra tamin'izany ary hoe mijoroa fa na dia sedra maro ara ny diavina nandritran'izay 20 taona zay mijoro eto ihany tsika ary mbola hijoro hatramin'ny farafady matahotra nareo efa saika voavalinareo daholo ny zatra ho teneniko fa na dia mijoro eto fotsiny ary dia efa azonareo ny tiako resana mijery ahy ianareo a dia mijery anareo a fa ka azotsika fampiresaky tsika ka dia aleoloha raha aban'reto olona zay tongo reto
na dia tsy tonga ala fefa niresaka tamiko izy atry ny maly atry ny alina tsy nitsahatra mihitsy ny fampiresaka voalohany tiako resana am'izany dia zao ianareo ray aman-dreny ampanahy pasteur sahnareo tena sa zay fahasahinareo zay ny tena andrasanay aza vela rebireby amin'ny zavatra hafa ny sain'ny olona aza vela very fanambola velona ny olona fa ame fasahina hijoro ame finoana tanjaka satria finoana afaka hiatrika tsara ny adi-penana efa tena reraka ny fiainana nareo ihany milaza hoe velona maninona izy tao dia maninona velona samy mamaly nareo tadidy tsara tsika dia ny voalohan-tenika dia hoe ianareo zay ray aman-dreny am-panahy na izy anizy na nitondra teto na tsy nitondra fa tonga eo tena mametraka aminareo amin'ny toerany maray aman-dreny anareo izahay ary tena manaja toy ny andraka andriamaso tokoa fa ny mivavaka entinareo aminay sy nitsodrano ataonareo aminay azonay ary dia ombatsika mandrakariva Andriamanitra ianareo filohan'ny atoko zay tonga eto tonga maro tsy ianareo reo ihany fa fa nisy filohan'ny atoko maromaro niresaka na ny telefôniny zany zareo any ampita na ny etatoerana nisy fotoana ny onana fa no ny antony maro samy hafa sy ny elan'elatany dia mbola andry zalahy za efa eto ianareo mpikambana sy mpitarika fikambanana samy hafa ao ny RMDM ao amin'ny plateforme panorama zay samy niteny teo daholy mahatoky anareo izahay fa tsy kabary fotsiny fa tena hosatsika ary zany fahasahiny zany tsy miambaamba fa tena sahatra amin'ny farantsika ianareo vahiny marina dia marina tokoa fa dia tena misy ny vahiny ina mahatonga atsika eto zay mahatonga le fitenena hoe tonga miaraka ary vahiny fanomboana ihany fa hiasa hiaraka tsika tatsika eo am'izay le izy tonga miaraka toy izao tsika fanomboana zao fa hiasa hiaraka tsika anova zavatra lehibe am'ty firenena ty fa tena mijaly mangiry firy toy ny datsaka anaty antsana lalina dia lalina ny vaoaka malagasy ilaina vonjeny izy ireo ka na vahiny ary ianao tso hainy akanjo efa miakatra ty dia samy teny am'izay mampiseho fasahiny reny olona manatsoka ny akanjony reny ny alo tsy soako aloha tena mampiseho fasahiny reny ka dia makasitraka anareo tonga eto isika rehetra zay tonga anatrika sy ame voninahitra ty lanonana atserovantsika ankalazantsika ny faharoapolo taona ny tiako Madagasikara ity misaotra betsaka makasitraka fahatongavanareo namorona ny ty antoko ty aho teny izao iaho nareo fanapaha-kevitra angana dia angana mihitsy iny le rangalava voly iny le raharonay votao zany io izy io niaraka tamiko tamin'ny voalohany dimy zay tamin'izay satria samy mpiasany eo amin'ny orinasa daholo reo mpiasany ty koa tamin'izany ndonareo anaraka oizy izy mo afafy iny efa midresaka arao fotsiny aho dia sa izy hatramin'ny farany misy olo hafa ihany koa efa niodimandry zay mpahay lalàna misy olo hafa koa tsy miaraka amintsika eto izy tsy miaraka amintsika koa izy fa maniditsidina eny izy any any izy fa mifampiresaky ihany zay satria any politika tsy natao hoe zay no atapaka amin'ny fihavanana akory fa mbola mifampiantso fa mbola mifampiresaky izahay na dia any amin'ny hevitra tsy mitovy ary zay le hoe ny saina samy manana fa ny hevitra tsy mitovy samy hafa ny tariketra na dia men'Andriamanitra saina daholo ary ny olona rehetra samy hafa ny tariketra ny atsika dia hoe tena tiany Madagasikara ary efa tia Madagasikara tia ny vahoaka ao aminy ary efa tia ny vahoaka ao aminy tsy manavakavaka an'izy
so dia gaga nareo hoe inona ary zao no tenen'le rangainy teo efa nahazo lesony reny efa natoro reny hoe raha misy hevitra tsy mitovy tsy maninona fa aza tapahana am'izany any maha olombelona ny olombelona satria olona mandalo anao ny eto mpivahiny ianao fa tsy tompony ty tany ty akory inona ny zakanao fa ny ambany rangolany ianao tsisy tena faly ary aho mahita anareo rehetra tena faly aho mahita anareo ary mavelo-panantenana mafy dia mafy tokoa atao anatiko ato hoe zao ve mahazo anreto voky reto matoa nareo makatio a mijery za mijery anareo misy dikany zay fa tsy ataontsika raraka tany a ny zavatra rehetra zay ho ataontsika manana hevitra heverana atsika andriamanitra ary manana ny hery zay nanantsika sika ka tsy adiny kanosy ty fa tena ady mila tena sata teraka hoy ianareo hoe tolorako saonana daholo ianareo rehetra indrindra ianareo artiste nareo mpikarakara nreto zava-maneny reto ary fomba avokoa reto fa naninona ary sika no teto zay nanontaniana rehetra reo hôtely lehibe reo karoltaonina voalohany zay nahazo baiky mihitsy fa raha ohatra ka ny mpanohitra mitady ny hefitrano malalaka nanao zavatra tsy azo atao ore olona tena mazavy zany teny zany ho fatany zay mpitarika eo tandremo fa miodikodiny ty fiainany ty dia tena mazava toy zany ny teny hoe nahazo baiko zay dia inona tonga zany manana ny finoantsika isika ary tia ny toeran'ny finoana eto ny antsonareo hoe vereny an'izay data ny finoanareo na tonga miverina fa tsisy nitondra teto akory finoana nananareo no natonga hoe tonga teto Madagasikara teto nareo nanao azy voanamboarina daholo tao anatin'ny herinandro na efatrandro zay toerana zao atry ny anika maraina mbola miapetrapetraka daholo toy ny zavatra maneny tony toy ny zavatra mipopoaka bolominy tony tia teny aminareo zany rehefa hanao zavatra tsika tsisy asakana atsika eo fa na didiny ara ny tranondreo reo hidy mandrakizay ihany azy avena olona mpandrara manana mahanao anao dia mahavita hoe anakatona ny efitrano zay malalaka zay nge andoe fa tsy hoe hiditra fotsiny fa so ihany fa tsy tantsika fa tsy ombikitana raha tantsika tsomby na manana ny efitra rehetrarehetra ary izy mampitan'izany aminareo zay ry mpandrara ry tompony oronasa zay manana maizy azy ary somary ny andriandry kely ny teto satria dia niantso ry zareo hoe zay mbola ty président fa raha mbo afaka amin'ny andriandry kely eno a zay na tonga atsika somary niandry ka dia tonga somatsara nareo so ny lalana tonga eto nareo misolo tena andreo any amin'ny faritra any am'izay faritra ny avinareo aby maka sitraka maka telona fa tonga ianareo ary dia tena faly tokoa aho mifanaritava aminareo mbola hitety andre amin'ny faritra reny vohiparitra commune atram'izay faritra rehetra tokony le itoerana io raha mijeriny fampiratiana ny sary eo nareo tantara-piainako zay ary mbola misy secret tsy fantareo fa mbola ty amiko ty zay hofitingo ny zavatra telo anakiray fotsiny dia maritra kely nareo marina fa nisy sary teo inona ny natonga lazo hoe anangana ny tetoko ty mbola tsy mpanao politika hatramin'izay a fa tena spécialité koa dia ny mitantana sy manangana mitantana dia mitarika dia manangana management leadership ary ny innovation zay zavatra iny tao an-tsaiko dia hoy zay hoe dia hijaly ohatran'izao ve reto voako reto za ty jereo ty fananako dia niantso mpandrara matanjaka be tetrapaka toy zay hoe raha ty ahy ianareo
apio anampy Madagasikara raikitra tsy mifakahazo eo an-trano fa hoe tsy mihazo mialao niaraka tamin'ny mpamatsy vola ny banque mondiale eo nareo afo zany da monjy mivoaka malagasy raha tiana zay fitino amin'io tantara io kanjo tateorina tonga tatyany président banque mondiale anankitelo président républicainy Allemagne sy ireo niara-niasa tamiko fa zany ary nataonao de aloha anampy anao tokoa zay zay no tonga lasa mpanao politika hitako am'izay ny tsiron'le politika ay manavitra olona betsaky ty politika ty nahita an'ilay ankizy tsy ny akanjo najaniko mihitsy ny kabariko nahita an'ilay ankizy tsy ny akanjo niaraka tamin'ny banque mondiale tany Vatomandry lozy ahoana ho ary ankizy ireo zao izy izy tany nahitako ny hevitra hoe nda hividanana an'reto lozy reto reto ankizy reto de mihina-kitsy-kolera menatra le ankizy satria sady tsy miakanjo izy tsy mba manana le fitaovana kely reny zay no mitranga zao am'izao fotoantsika miresaky zao any amin'ny faritra atsimo miala ampianarana daholo ny ankizy rehetra satria tsisy sakafo tsisy akanjo de miala daholo miverina ho an-tsaiko zay tamin'ndrana ny teny zay maly tena lozy ty maro ny teny teo le ranga le rasomitrio izy nareo teo le nilaza any aminay vonjeo zahay azoko saratsainy zany rasomitra apito amin'ny olona rehefa fantatro mieritreritra de zay no tonga hoe tena ny fiainako rehetrarehetra mihitsy raha mbola misy azoko atao raha mbola men'Andriamanitra tomponareo tsy amy alako mihitsy areo fa tsy maintsy vitatsika fa izy matariko nareo de efa nanana zay vision zay ary de nijeritsy nidinika tamindreo any am-potony zay no mahatonga mandeha satria misy diso fandray sasany hoe de lasy le ranga ty de midiny eny atseny eny de mividy mofo gasy sy mofo menaky aly ary mofo baolina tsy zay fa mila mahalala aloha ianao zava misy marina iana vahoaka ary mila mahay ianao malala aloha hay ve zao ny zavatra misy aty mahay ianao miresaka amin'ny olona any sy ny teknisiana zay manodidina anao ary mila mahavita ianao mahalala mahay mahavita zay mahatonga makaina atsena zay mahatonga an'ireny fisin'ny foara ireny zany mahatonga an'ireny fivorim-beany a Davos reny zay mahatonga an'ireny fivoriana zay karakarain'ny firenena matanjaky reny ny fampiresahana aloha mba halalana ny zavatra misy any raha iresaka aminareo zao hoe fa naninona anao nanao an'le school milk nisan'izay hoe school milk zay zaraina ny ankizy niaraka tam'le hoe zay tao amin'ny UNICEF any Vanemana zay ny anarany izy ny directeur ny UNICEF tao amin'ny Nations Unies de nietiko taty mihitsy izy de apio de niresaka tamin'ny Tetra Pak de nameny le boîte izy retsy namen'lay poudre de lait nahodina mena ny ankizy rehetra tena mandeha le politika hoe azoko mihitsy le tsirony izy satria nianatra daholo ny ankizy eo amin'ny 2.50 isan-jato ny ankizy zany tsy izy tsy nianatra teto Madagasikara faly any azy zany tena faly de rehefa avy eo indray lozo tsisy sakafo ahoana rery ty natao Andriamanitra tsy fisin'ny sakafo ny zavatra fantatro fotsiny de hoe efa malala Madagasikara aho fa manana ny maizy azy Madagasikara ty nosy malala antsika ty de ny toetrandro tena vocation agricole na hoe tena natokana mihitsy amin'ny fambolena sy ny fiompiana ka za mahalala ny any ambanivohitra raha teo aiko am'izay ty izy aiko am'izay re ahoana na porosina andreto olondreto na asiko ny fifaninanana ao na tratra 12 tonnes par hectare ny vary na apetrako le vitrine vomi niakatra 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 na vita hatrany amin'ny 3 millions de tonnes tsika vary teto tsy ela nanaovana zany akehitriny reo tantsaha ireo tsisy mpijery tsisy mpanampy tsisy mpanao vulgarisation fa de zay napo fotsiny eo loza raha de zao tonga reny vary afarany reny vao mifaninana am'le vary vokariny kivy izy za miresaka hoe ilaina ny dame madame reto tsy malala zay dame madame any aizany fomba amboleny olona vary raha tsisy ny rano de zay ny mahatonga hoe tsy maintsy ataotsika mamerina indray reny tatary reny hitanareo amin'ny sary eo nge zany
dia zany laza hoe ianareo mpiara-miombona atokonay mpamatsy volo reto mety tsara velatsia ianareo raha ohatra ozy nareo hoe raha matoky ianao zahay dia ompinay nareo dia inona tsy atokisinareo anay sao dia mivily ny vola dia zao raha nresantsika tena fanamby zany zao nresantsika foaniny trosanay aloha tadidiko mihitsy fa 5 milliards de dollars tamin'izay fipandrara tokoa malala tsara fa sady adony reniny ve zay ny andony janany tsy araka zany tsy fanao zany ozy izy fanao zany roatra tena mifakapatokotsika tsy nety izy kanjo sendrana le tapoka tatsy Mozambique ty président ny DG ny FMI Horst Kohler dia izy lasa président ny Allemagne mby ianao tonga tapoka terenosy be nitsy nahita n'le voaka manitra be tonga avy le Washington fa foanatsika ty zay nafona azy tantara-piainako zany ary secret-ko nahitazy gaga ny olona fa hono Madagasikara rery nahitan'izany fanafanana nytroso zany satria hitanareo tsara io ataon'ny Ukraine io le président Zelensky président ukrainienne zay daroan'ny Rosianina bomba am'izao fotoana zao apio zay fa mila 5 milliards isam-bolana volane zany 5 milliards de dollars rehefa tena manazavitsika tsy fahafiry ny vola mandehandeha ranontany an'ireo mpanan-karena sy firenena matanjaka reo vola ampiasaina ty amintsika resaka relation sy ny tena finoana matanjaka nanatsika mahavitan'izany dia raiky tsara fa hoe foananario avy zao raha vao tsy mandeha amin'izy io nenao mibendrindra matoky ao misy tavela ao tsangana angenareo le ancien ministre zay ministre mitsangatsangana angenareo tsanganareo mbola aiza tsangatsanganareo io akaikaiky jereo reo dia reo mbola mifandray tsara amin'le petra am'izay fa sode visaka reo mbola mifandray tsara amindreo namandreo any Washington ny sasany amin'ny Banque mondiale ny sasany amin'ny Nations Unies sasany any amin'ny FMI dia natsoko izy reo hitanao inona fandarany ty jerange natsoko izy reo vonina very reo zalahy président raha mbola misy azona eto dia vony zay sotra betsaka toka zalahy reo izy reo raha ty antanina reo hoe izy nanao ny rovo dia antanio reo jereo ny anao hevitra taty amintsika nahitanany hoe 5.7 isan-jato nanomboka ny asa tao amindrova nataotsika tamin'ny voalohany fa tsy hitanisy aminareo ny zavatra rehetra viteto fa lanety miarynareo visaka fa ny tena mahafinaritra ilaza aminareo dia hoe le fasahinareo hiaraka amiko ny sasany ray milaza hoe ianao nge président tsy fantatra tsony oatra zao oay mbola ao tsara fa zavataronareo mbola ao tsara mbola vonina tsara araka aminareo dia zao mba ty ahita aho sy mba ty aheno aloha ny feon'ireo olona miaraka amintsika eto hoe satria tsy maintsy nahita izy ary izy malala raha teo ny zavatra nisy teto amin'ny firenentsika dia mba avelako aloha mba hiteny kely henonareo tsara mikarana anao nga rivo rakoto va izay président par intérim hitanao zany olona mitehaka anao zany miakara anao teneny zay teneninao eo zay miakara anao iny izy iny lomba inoantsika koa ny feon'ny mpanao politika zay manosoa ianao ry soa ianao fa zoko ray aman-dreny dia tsy azo toaina satria mamela pitaka mankasitraka président ary miaraba namenao fitenenana dia mamerina fiarabana anareo tiako Madagasikara indrindra ianao Andriamatofilo mivady aman-janakao ary anareo rehetra mpikambana atao anatin'ny antoko tim sy isika rehetrarehetra manatrika etoina ozy izy pasteur teo président endry le vahoaka malagasy ozy dia ozy SG fanakaiky eo so dia malemy zay indrindra ny joroan'ny mpanao politika aza mieritreritsika fa
ilay vahoaka mahantra tsy fidiny ho anazy no anitsy anao zavatra tsy mety zao fa tena adiditsika le matofoloha adiditsika mpanao politika no manarina no avitsika marina ngiararinay fa matsiaro lavitra be mahitanao tany amin'ny fahatanoratsika tany atsimo tany eny tantara tsy fanadiny tompoko mahafinaritra ary tsy azo fafana satria misy marika misy fotoana fantatra tsy azo disoina ny tantara na ezahany rehetrarehetra ary ezahany mpitondra amin'izao fotoana izao ny ilaza isan'andro isan'andro fa ny teo aloha io ianao zao ny aoko tsy ataonao zay ataonao fa nanonako any zokobeako ranonay foteo dia ozy aho hoe no avitsika ny tena iarahana latsaka katerena amin'ny firenentsika zany indray matofoloha ny isorako anareo isorako ny tim tsy salasala ny antso mety sahirana mpijery sary zao hoe ohatray tohatra amin'ny zalasy ve marirakoto vao no mijory miaraka amin'ny ara-valomanana fa maninona tsy hijoro e fa ho avelantsika ho aniza ny firenentsika ho avelantsika ho aniza ny firenentsika fa isika nambinin'Andriamanitra nameny tombony afaka tonanjara briky amin'ity firenena ity zay a nijorotsika eto koa dia makasitraka anareo tompoko amin'ny anarany antoko asovem maloha ny filompanorona azy ary amin'ny anarany rehetrarehetra marina le tenin'ny présidente eo mety misy tsy tovizana alao hoany le tsy tovizana e fa ny firenentsika le tovizana eto alao hoany le tsy fitovizana fa amaray koa mahita azy fa ny any ty tsy avelantsika ohatr'izao Madagasikara ka dia makasitraka tompoko makatelina amin'ny rehetrarehetra ary mazava be ny lalantsika mandehana fa anangana no avy isika saona tompoko lamy saona ny président eny ary mara-piarasantsika ny fiverena amin'ny président vetivety teo dia asy fanantanana kely ny ao amin'ny zava-maneno ianja mba entano kely fa somary mangatsitsika ny andro a
Ataovy mafy ny teka azo zay satompitompoko. Saotra. Maheno tsara nareo. Henonareo tsara zara ny resahany rehetra teo. Modiko midify kely tary. Mba halalaka tsara izy hiteny. Sao dia matikena maso. Zay tokony fahaizana politika mieritreritra izay ao an-tsain'ny olona sy ny fiainana. Zao tsy haritry mihitsy ilaza aminareo hoe dia mba tsy rariny raha manana zo hiteny sy mbo ilaza ny heviny ny olona hiaro ny fananany, hiaro ny lovany, hiaro n'ireo le mpiara-belolamina. Namantsika amin'izao tsika miresaka zao anam-pikadrana tsy fidina. Le mpirahira le nidony dia olona mpirahira ve le resy dia ninona anareo? Tsaranareo mba amorokirana amin'ny toerana misy azy ihany iny. Reny natao hoe procès politika na fitsarana politika na hoe ambadika politika anao anatiny. Ninona zavatra ady madio ane io e, fa tsy hoe adina kriminel. Noho izany zany tokony fifamaliana raha nalain'ny olona ny taninao na ny zatra natao dia tsy momba azy akory raha nisy heloko nataony, fa milaza fotsiny hoe mba samy malalalalany tsika rehetra. Dia mahazo baiky fotsiny ve reo? Dia mahazo baiky fotsiny ve? Dia tonga dia samy manao an'ireny. Ary tsy rariny, tsy izy ihany. Fa misy an'ireo tale jeneraly, ireo olona manana maizy azy ireo. Tsy haritry mihitsy zany raha tsy resaka anareo, zay nangalako an'ity taratasy ty teo. Mba halay sarin-tsaina ny asa maha olona ny olona. Matoa izy lasa tale jeneraly, na amin'ny tokony izy, na tokony izy, na amin'ny izy izy, malagasy ireo. Manana ny asa maha olombelona ny olombelona, ary indrindra tokony ajainy zay valeur ny maha olombelona zay, zay asiny maha izy azy zay. Ontsany mahita sasany. Volamena mandehandeha lasany Afrika, izy migadra ty. Volamena mipetraka ary amin'ny kofre zalary, izy migadra ty. Tsy momba azy aho fa milaza fotsiny aho hoe mba jereo ihany maha olombelona ny olombelona. Anizy raha mbola malagasy ihany koa. Dia tsara ho izy raha nisy tsilety. Dia meo azy ny fomba jereo nareo mahita zany hoe tale jeneraly zany nivelany any da hoe hogadraina amin'ny tsisy dikany. Dia misy olona avy any Anosy be, satria misy fikambanana maromaro amin'ny teny. Dia baika avy aty fotsiny rana dia lasa migadra le olona. Manivativa, mamalivaly, fizy ianao tsy azo valiana. Ige tsy mamalivaly fa fombany zany, malala tsara fombany zany. Ty resaka aminareo zany hoe eto amintsika atao daholo zay fomba nampianam-bava rehetra arahana ny olona, jerena daholo zay fiatsiny. Andefasana olona maneka tsy aty fitenenana zany tany anaty bus. Mangina fa izy amresaka zany aty, efa misy olona daholo etsiro. Mivorontsika lefa daholo eo karazan'olona rehetra mitsikilo. Efa milaza zay fa hijoro. Ary teny hijoro. Ka na izy an'izy namatsika tsy maintsy arovana hatramin'ny farany izy an'izy. Eny fa na tsy namatsika ary izy hatramin'izay. Maha olombelona ny olombelona mety solafaka. Fa mba hajoa ny asany maha olona ny olona. Fa lazaiko fa fandalovana neto. Ary fitondrana io tsy janonle mandrakizay nareo. Fantatray nareo fa manomana ny ho avy dia afaka mitsoka. Fa tandremo tsara le rehetra. Tadidiko tsara mihitsy nireny filazana fa hoe manana tahiry any velany zay. Ndana mijery raha manana $1 na €1. Any andafy any any Europe any. Tsy mbo atao tsaiky mihitsy zay mahatonga hoe tsy maintsy manao zay asony vaoka aloha anasony mpiarabelona ny tena tsaiko. Ka dia eto amin'ity kianja ny finoana ity amafiso ampitomboy ny finoanareo. Andriamanitra ampitomboy ny finoanay mba tena hatanjaka zay fa eto amin'ity kianja ny finoana ity manamafy sy mampitombo ny finoantsika sika eto amin'ity toerana ity androany. Mba hahafahantsika manatanteraka ny zavatra rehetra tokony ho tanterahantsika.
satria raha ohatra tsy matanjaka ny finoana tsy ho sa mihitsy nareo tsy ho sa itsika mbola averika eto ndray fanontaniana malaka zao tsy voavalindreo hoe ahoana ny tonga ho azy teto finoko fotsiny hoe ody a tsisy nasakana mihitsy fa hoe ody a petraka ny fanontaniana nametraka dao zay tia metraka tamin'izany fitonan-doha mba tia anytany zay ho izy tompoko lahy raha tsiraka dije ahoana na tonga avy nato aty tonga eto za mba malala ny stratégie militaire ihany miariny abakabaka fa maninona ahoana na tonga avanao zao fotsiny hoa tsy ahasakana mihitsy ianareo satria tsy nareo no mibaiko a fa mahatoky an'andriamanitra ary mino aho ary sa dia tonga ho azy eto a teotra n'izany keo no ataontsika aza mieritreritra nareo malagasy aza manary toky anareo ry malagasy fa hijanona zao fahoriany zao ho avy ny fotoana anana dolo indray malagasy rehetra isakafo tsara dolo indray malagasy tsisy manilika ndraiky zany eo raha 7 taona na 8 taona raha bendrina nanaovantsika andreo asa rehetrarehetra eo vitatsika ka hoana ny tsy avitantsika indray manaraka fa marina le tenin'ny kabaritra hoe pitehina mihitsy tena pitehina tsy nyravana tsy fa tena potipitehina daholo tsy mbola nahita hatramin'izay za zany zao a efa malala tsara ny zavatra nisy hatramin'izay zany hoe akizy anala fanadinana CEPE na BPC dia no droit d'examen zao montsany azy zany mahita n'le ray aman-dreny fitiavan-janaka na ivarotana tany-ketsy ara tsy mba tsy ampianarina sakafo tsy misy eo tokantrano dia mandeha tery amin'le gazon nakaikina tanjom-bato amin'ny fasiny le shopping center io le anina be io Simbo Skor dia eo le ray aman-dreny miaraka an'le zaza mihinana le sakafo tsisy nihina intsony fa dia ontsany a marina tia tenenareo hoe aza manary toko mihitsy never give up zay ny teny amin'ny teny anglisy never give up zay ny mahatonga aminareo tena tsy rariny loatra tsony zao ienanareo zao ienanareo a aza mieritreritra mihitsy aloha fa zany tarika an'lizy ampisevako ny tena fahasaina manao azy fa nyresahako teo a fampianarana dia mbola iverenako kely dia maniry aho koa raha mbo maniry ho an'leo ankizy anala fanadinana amin'ny herinandro satria nombokalasana tena manara-maso an'ireo akaiky raha mbola misy ny zavatra nampahiry teto Madagasikara za mipetraka tany nandritra ny 7 taona zavatra anankiroa ny tsy tantika dia ireo tanora ireo satria ireo no avy firenena 570 amby zato ny ankizy nalefa tany États-Unis sy tany amin'ny firenena hafa ny anatra vo afaka baky izy 20 taona hatramin'ny 20 taona nalefa ny anatra tany peda be izy ireo tsy mialina an'izy ireo a tsy miantso an'izy ireo na izy indray toerana iasana fa mafaly aho hoe mba afaka miotra amin'ny fiainana izy ka raha tsy ampianarintsika ny ankizy ireo a roa isaky ny faritra dia lasa telo dia nalefa makany zay ny tokony mahafaly ny olona zay mahafaly ny ray aman-dreny zay mahatokony reo miantsa hoe dada fa tsy dada fotsiny zao raha tsy mikarakara fantatro ny tokony ataoko tamindravana ndray fitondrana voalohany raha tehiteny ianareo be ny tanàna tamin'izay nisy ankizy may 92 millions tamin'izany fotoana zany ny etoana azy nakana ivelany nitsabona azy velona somatsara tonga tao ny ray aman-dreniny tsy voizao zany foroeniko eto amin'ny reto ary tsy za mba manao an'izany zavatra anganako izy dia miaigna indrindra amin'le fahalalana aloha dia efa aveo manaka olona manam-pahaizana manara-maso dia rehefa aveo tsy maintsy vita tsara lizy zay ny atao hoe manaraka tsara norme manaraka norme fampianarana fa raha vitainao raha le fampianarana nefa tsy stafo na mitate napotika ny darazy tsy hita manorme azy na standardle fampianarana fa ny endry zareo loko dia lazay nefa manara-penitra raha miresaka politika na diplomatie manara-penitra protocole mba arao tsara amin'ny fenitra arao tsara ny protocole zay tokony mipetraka hoe nareo mipetraka ria ny sasany aty zao natao zay natao hoe protocole fa tsy avy amin'ny sary avy amina lokony manaovana ny manara-penitra satria nareo mahita ndraindray tsisy tableau le toerana nefa ty tsekoly manara-penitra ohatra
na tsisy fitaovana anatin'le fandidina le bloky nefa eo manara-penitra lasa simba amin'ny loko fotsiny maso tsy zeny izy fa tena ao daholo ve le fitaovana ao daholo ve le olona qualifie ao daholo ve le ahafahana mitsabana le olona aza marary ihany amin'izao fotoana zao loza mihitsy eto amintsika rery mahita an'izany hoe rehefa marary ianao dia miandry aloha fa mbola misy procédure arahany le olona tsy fa may dia may mihitsy rehefa aveo indray tonga fandidina andany aloha midimy fanananao matoa mahienao an'izany misy olona miresaka amiko matoa miresaka an'izany aminareo a mafantatra zava-misy iainanareo ah dia le olona dinina nataonareo tsisy ataonay président dia miandry raha fahafatesana ho avy fotsiny sisa fa mba vonjeo sisa zavatra tokony voavonjy ka dia mba manao antso ah miaina zany a azy atao sangisangy zany nanaovana chantage fa vonjeo le olona malagasy toy ianao ihany reo ka taremana tsara ho ianareo tsy maintsy miezaka isika mba hanavitra ny namatsika satria tena latsako anatin'ny antsana mangitsimbitsiky ny fahantrana ny malagasy ny fahasimban'ny lalana dia tsy sina resaka tsony fa raha marary ianao tavela eny an-dalana eny potika tanteraka ny lalana niezaka tsika nanao azy jereo amin'ny sary naseho aminareo 4 kilometra nataontsika nefa 1200 kilometra aiky tsy anjery mihitsy no ny lalana satria nijery aloha ohatra ninona ny lalana sambava ny talahy dia rehefa nataony sambava sara dia niaraka tamin'ny union européenne protara tamin'izay ny ambassadeur ny union européenne teto tsy afaka votao io dia miresaka tsika ay vita ny somatsara nanahirana dia nanahirana zareo nanao fa vita somatsara dia jereo e ataontsika filamatra koa hoe hitsy amin'ny devant Saint Michel io a nanahirana be mihitsy fa dia dibo-drano lava foana tsy mety vita ilalana io motsy amin'ny antsony allemand mba manaovinareo bicarte ny anaran'le compagnie mba manaovinareo modely hitanay ty zany natao hoe manara-penitra zany natao hoe standard zany natao hoe norme manana ny kalitao io mandraka zao tsy simba tsony dia ohatran'izany ko teny nosy beta aloha tsy azo ale teny inareo ny resako an'izany ty tanora fa nyle bebe matadidy tsara rehefa manao zavatra tsika tsy mananao foana eto dia tena makasitraka sy mideranareo ry nikarakaran'ity zao natao hoe norme afaka miteny aty a dia afaka miteny mafimafy a misy miantony ry a dia mitehaka nareo a dia mety hitako mihitsy fa somary ohatra ny tsotsoky rety dia ahoana zany nanaovana ty fankalazany ty président milamina mino fotsiny ihany vitatsika lizy ka dia makasitraka nareo rehetra zay nandray anjara eny fa tsy nandray anjara raha mbola ndray izy manaraka fa tsy ity kory fana fampitenenina lava eto fandriam-pahalemana loza tena mbola loza koa ka loza ty fandriam-pahalemana ty ianao fa mieritreritra ty tsiro mandidy miandromby le ankizy na le ray aman-dreny dia le zogan'omby sisa mijanona eo a fa tsy hitany omby eritreritra an'izany ve nareo mahita an'izany ve nareo any ambatondrazaka dia misy maka fotsiny zao le ankizy manao chantage manao otage zany rehetrarehetra zany a tsy maintsy hovahatsika tsy maintsy voavahatsika fa zay matavatra tsy maintsy voavahatsika ny antony itenenako eto a amme vahaolana ny olona ilaza amin'ny olona fa hoe voalohany reny tsy maintsy rahantsika aloha anaraka tsara ny fitsipy daloana discipline tsy anavahana mihitsy tsy ananakavana mihitsy fa manao reperaka azy nampandeha ny fitondrana teo aloha teo fantatrareo secret dia ny nanangalana an'io bianco io manontaniana reo ny fianakavianareo na ny namanareo na ny dadanareo fa tsy naka ray mbolanja tamin'ny reny mihitsy raha fa nanampy azy a nanao nanangana orinasa tsy naka mihitsy ariariara izy ara mampaleloha ary firifiry reo orinasa zay nilaza hoe tamin'ny andronao ty dada tamin'ny andronao ty dada za ty eto ihany nefa jereo ty anareo koako tsy maintsy arenitsika reny tsy mahita tiana vahaolany reny inona mahatonga an'io hoe misy ny corruption tsy ametsina zay olona rehetra koa fa tsisy tsony ny anyko anina lava vidim-piainana tsisy tsony ny devise eo ampelantanana mahatonga an'izany dia ny fitatanana gabraraka ny fitatanana tsy mahomby tsy anaratsy anizy atsony anizy satria zay zavatra resahany sasany ao dia niresaka tamin'reto solom-bavaboaka amiretirety be amin'ny devant reto a inona ty nataonareo amitikatra le fandaninan'le any loza président e tereko masaka fotsiny zay hoe tsy maintsy laniny ty androany amin'ny ty 7 volana jony ty fa ahoana
dia natao zay nanontaniana azy lasa hivoaka dia nanao conférence de presse dia nijanona treo nefa io no mahafirenena ny firenena io no magouvernemanta hoe io teti-bola-panjakana io no mitatana ny firenena mandritry ny heritaona io daholy a manao ny programme ny asan'ny gouvernemanta hoe zao volanao dia raha ohatra ty azo volana ampy andreo tsika dia makany amin'ny firenena hafa ndray hoe tsy ampy anay e le volana anaovana rectification hoe fa apio zay jereo daholy na tiroaranareo any l'union européenne ry banque mondiale fa misy ampiny any dia taty aminay aty dia piny iny tena samy garantie anareo fa vita zany le tokavako any Louis Michel taty jerevonareo zavatra misy zay iny avatantsika ndreny asy reny fa tsy aty fotsiny tsika nylazy hoe vita ty dia lasa mitokona an'iny zavatra tsy vita kotokoana ka tandremana tsara ny fahadisoa-kevitra hoe anangana zavatra dia atsangana aloha ny azonao tao manapaka le izy hoe anomboka nareo ry entreprise faharahana imaso ianareo rehefa avy eo zay natao hoe monotorine zay natao hoe mesurement na fanaraha-maso tsy hoe manao suivina contrôle fa manara-maso tsika mala hoe zao ny fandehan'ity azy ty tsy mandeha ny tokony izy ty ao anatin'ny fitotoana ho atsika jereo ny sary ny teny tsy amorona aminareto ka tandremana tsara ny fisalasalana mijoro eto maty zay lelazako hoe tapenam-bava ny olona naiza misy azy dia nisy ny teny zay nge président tsy afaka miteny tsony eto e afa-tsy amin'ny alalan'ny Facebook fa amin'iny ary zay mbola raha maso ndray rehefa avy eo misy an'ity le cybercriminalité ty dia raha maso hoe dia gadrainy dia raha io fanagadagadrana olona io anody an'ireo zany efa avy eo marina atao mihitsy io natao hoe intimidation na hoe provocation mba tsy hahafahan'ny olona miteny ny zava-misy marina tsisy firenena mandroso eto ambonin'ny tany averiko aminareo tsy misy firenena mandroso eto ambonin'ny tany ka tsy voafe ny resaka kolikoly na tonga an'io dia satria alain'ny olona tahaka le mpitarika kizaranao zao zay ventsy anao zay hoe aminareo ny fandrimpalemanty tena loza be mba andana nge anareo mba mijery fa nareo movena toko isaky mandeha ndray fa eo nareo erianosy be dia mody any an-tranony dia vonono ontsy mihitsy any nahitana izy mara mba fantatra any le rangahy iny dia maty mivadiny nefa akaikiny eo tena tsisy lany andro nareo manenjika anay eto na manenjika anay eto lany andro tsy hitsaratra mihitsy ary tsy hijanona mihitsy ary efa nilaza koa izahay fa manana zo tena zo araka voalaza lalam-panorenana sy ny loi universelle mihitsy hoe ny olona afaka mivezivezy jereo tsara ny antafy reny rehefa misy etsika kely dia afaka mandeha manao filarana eny atsena izy ny an'ity vao mia sy ny roapont ngeda be ny lalana mba tsy an-dalana io teny zay ny zava-misy izy mba ajereo ny zavatra mitrangy tsy anaratsy na anatsara fa ilaza aminareo le vahaolana hoe zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ahitantsika vahaolana zany izy aminareo reo milaza hoe tena mahatoky ny olona zao am'izao fotoana zao mbola iovan'ny fiainany raha izao ny fantehan'ny raharaha satria le herinaratra na nijirama zay atenaina fa hoe esana tsy mahazo miasa nareo tsy zao tsy afaka miaina ntsony le olona tsy afaka manao ninina raha tsisy nijirama menimeninato le groupe hoe ahafahantsika mijery fa tsy andrala ty tiako resana anareo zany tsisy vahaolana mihitsy ny zavatra misy am'izao fotoana zao hitondra vahaolana le koeto irasako aminareo tena manana vahaolana ary mametoky anareo mihitsy hoe ohatran'ina le izy ary tena mbola ivonona mihitsy anyray antanana fitariana malagasy rehetra mba iova am'izao fiainam-bo anana ndray izy aza matahotra nareo mpanana be reo reo vahindreo tsy aka ny fanananareo zay fa tonga ny olona tsy manana mba anana reo olona fadiran'ovandreo ananandreo rehefa avy eo mbola mafimafy ny zao ny tamin'ny 2002 ary natanjaka ny zao ny tany satria sady nanana ny fahefana izy nanana ny fitaovana izy no manana stratégie kokoa izy
fa efa niherin'ny fanahy mitaritsy ao anatytsika le fanahy matanjaka fa tsy oso lasitsika jory am'izay ka am'izay de manarana reo zara resana fa tsy asakana ny etsiky ny vahoaka mihitsy akory nininona fietsika ataon'ireo fa mila fahavononana mila fasahina tiako resana ndray de reo zanatsika ireo satria tsy mba mahazo azay mahatanoro azy mazaza azy le zaza tsy fatany tsony no aviny ko ahafahana manova zany rehetrarehetra zany de ilaina ary maika de maika mihitsiny ny azahoantsika ny fahefana aloha tsy maintsy zay natao aloha tsy maintsy atao zy azahoana amin'ny fahefana ahoana fomba azahoana amin'ny fahefana misy karazany betsaka le fahefana miainga veny amin'ny fokotany de tsy maintsy arahana tsara mihitsy a ny hoe ahoana fomba fanaovana nyty le liste électorale ty a sy ny zavatra mitranga zareo matsy tandrana tsara tsika fa le diversion sy famiviliana hevitra petsaka tsy mbola miakatra any akory ny viditsoloka de fa rimy mody micrée zavatra amin'ny linan'ny sain'ny olona ary sarotra be manazava zany raha samy mandinika isika ka noho zany ahafahana manovan'ireo rehetra sahako teo hoe ny ankizy mijaly satria ny ankizy tsy malala tsy manana izy menimenina foana ny olona anasa tsy mananasa satria tsy mandeha ny jiry ny tompony andraikitra ny tompony orinasa de tsy mandeha de najanona mitanjona ny antoko politika matanjaka ratsika zao tokony tsy homenatra mihitsy tsika ary tokony tsy salasala ny laza hoe aka fahefana izahay ary efa azonay fahefana hitanaina mahana ny olana io de anjaratsika zany mijery an'izay tsy mora ny lalana ny zorany ty mangeratra am'izay tsy mora vita ndralana andefa anakare na tany ivelany zany na teria jego vitany fa tiandray ah eto mbola tiandray ah eto miaraka aminareo amty kianja ny finoana ty ka amafisy tsara ny finoantsika amafisina tsara ny finoana nisy tam'ireo mpikambana niaraka tamintsika teto ianareo zay niaritra ny atsika niaritra ny ainandro nisy tam'ireo ny lasa nodomandro maty ary misy am'ireo mitondra takaitra ary nisy kioa mbola tsy salama n'izao fotoan'izao na le mpihirahira le tiarabrino resaka tamiko tsy ela akory zay ontsaria mahita azy za président le mpanao hoe miaraka aminay ina le hira eno izy izy zay tsy mora ozy any lalovana fitentsika eto de mahita anareo maro be toy zao a tena mifanitra kitso ny filazana azy miomana tsara ianareo vonona tsara ianareo sahi tsara ianareo ijorotsika na teo ary zavatra maro be famafota amin'ny fiainany antoko politika zany de retotsika ary tonga manatevin-darana atsika reo mpanao politika hafa reo fikambanana maro samy hafa ary indrindraindrindra reo firenena hafa tena milaza hoe tsy afaka nyetsika izahay raha tsy nareo aloha ny mietsika mampiseho ny fijaliana aminareo fa zavatra telo ihany mampahantra ny firenena anankiray de ny zavatra mitranga arotrany any Ukraine da reo ny olona bomby izy de potika dolo ny fanana tsisy ninona tsony de lasa izy mangataka any amin'ny amerikana amin'ny européenne any amin'ny asiatika de lasa nahantra be dabe zany faharoa misy le orotany ohatrany tany Afghanistan tsy ela akory zay na tsunami nitranga tany Japon potika tanteraka rava le firenena fa ny fahatelony de ny tsy fahaizana mitantana ny leadershipn'le olona zay zany tsika amin'io le fahatelo tena mila fahaizana tsy andrakandrana mitondra firenena nisy ny teny tena nao ohatra hoe misy olona lazaka anaty ranomasina de hoe ovonjena le izy ka misy tsy mainy lomano akory de militilitika any izy indray maty zao mahazo atsika am'izao fotoana zao andrakandrana mibetsaka no ny tena izy de le fasahina mila malala mila mahay mila mavita ka zay traikefa zay 20 taona hitsanganatsika tiako Madagasikara zay marina fa nisy nanao ohatra teo hoe toy ny olombelona fa lehibe izy takzay any aty zay fa ny traikefa nanana nandalo karazana zavatra maro
tena zava-dehibe zay. Tena manana expertise filazana azy na tena fahaizana manokana mihitsy zany. Hoe zao zavatra mitanga dia zao natao. Inona manakana antsika amin'izao fotoan'izao? Raha milazy tsika hoe zao zavatra misy eto Madagasikara, lazaina daholo rehetrarehetra. Mametoky anareo zay fa tena izao nataonay. Io fampatokisana io tsy maintsy apetraka aloha. Dia isiny ny firaisan-kinantsika malagasy. Fa minoana reo asahina reo, mijoroana reo. Fa vitatsika no manarina ty firenena ty anaty fotoana foy vaolana ameko anareo. Zay ny zavatra any tsy vita fotony amin'izao nefany a. Fa tsy maintsy mitandrina tsara isika, amin'ny fiatsika, ny fiteny. Fanao indrindra efa izaho izay mitarika anareo. Tsy azoko atao noviana mihitsy no misary adala. Tsy azo atao mihitsy no mandangalangy, manivakiva ale Andriamanitra raitsika. Tsy azo atao tsika mihitsy zany. Ireo ray aman-drenireo raha nisy olona tena najaina tamin'izay ireo ray aman-dreny am-panahy reo. Ary na inona finoany. Na kristianina izy, na musulmana izy, na inona finoany. Tsy azo atao mihitsy miresaka amin'ny fivavahana. Na fampitsikerana zany. Tsy azo atao mihitsy miresaka amin'ny fiaviana. Hoe reto avery amin'ny foko aty, reto avery tsy azo atao koa zany. Ary indrindra tsy azo atao dia tsy azo atao. Manatebaka olona eny amasom-bahoaka. Tsy maintsy manana an'izany fahendreny zany. Ka eto mbola mamerina indray anareo lehibe na toko politika reto. Misy ny fotoana izay tsy nitovizantsika hevitra hoe aminareo. Za koa toy ny olombelona rehetra ihany. Nisy koa ny fahalemeko izay ialako tsiny eto amasom-bahoaka eto. Miala tsiny anareo zay natao anareo ny teny azy. Tsy mampatahotra tsy mamenatra mihitsy ny resaka an'izany. Zay nanana hoe traikefa. Zay ny ilazana hoe expérience ananana amin'ny fiainana. Fa mahatsapa zany amin'izao fotoan'izao fa noho izay lonilony zavatra kely madinidinika zay zavatra tsy nahazy zay na tamin'ny fanahinina na tonga ny fisarahana. Ka dia noho izany manomboka izao dia mbola niantso jeronareo tsara fa niantso ray volana lasa angambizay na tapa-bolana lasa nalaza hoe tokava daholo nareo manatitra sary jereo fa daholo ny sary. Ireo sary rehetra hitaka anareo reo avy amin'ny olona reo nanatitra taty reo. Ty président dia antso nataonao dia tonga mitondra ny tahiry tsara izahay. Tena faly any azy any. Hay ve ohatran'izao fa zao président tandremana tsara fa dia efa eninay reny antso nataonao reny mbola misy zavatra ilaina dia afoana zay manampy an'izy. Tena nasehonareo teto zany ny roany ny firaisan-kinantsika rehetra. Nasehonareo teto koa ny fahaizantsika malagasy mifanaja. Fa izao nefa ny zavalaza-dino. Eo ihany ny resaka kabary. Fa le asa le action tena ilaina maika dia maika. Satria tena fa tsy manakaniko hohanina le olona. Tsy mety tsy olona miteny azy hoe maizinareo mitsitsika le tsotsiana mihitsy ny tsy misy. Le tsotsiana misy tsonony tsy misy. Tena foana ny any am-paosiny. Foana ny atokantranony. Namidiny daholo dia fananana kely eny. Ino mihitsy ny tsy misy. Olona tsy napozy zao hoe lasa mangataka ery ndalina jereo le tonelina ambany dia rehefa mandalo ao. Feno. Tsy mihinan-kanina le olona. Ho vokatra ny ofisotry ny lasantsy io koa. Petrôly io. Azonareo sary an-tsaina ny tiako resana. Zava-dehibe koa hoe aminareo mahitantsika rehetra mijery. Zao lanona ataontsika zao. Mahita anareo mijery tena zava-dehibe amiko zao hoe tena mangetahety reto olo reto. Tsisy enonareo zany fa le any ambilany mihitsy zany zao. Le atokona mihitsy ny zavatra resana reto. Tsy maintsy mieritreritsika hoe ahoana ny tokony fanampiana mba hahafahana manao an'ireo dia tsisy afa-tsy ihany hoe mitonga miaraka ho amin'ny fanombohana fa miasa miaraka ny tena fahombiazana. Mila aparitaka amin'ny olona zay. Ho aparitaka tsika io any io raha tonga any ry sary io ampifaritra nefa tsisy action. Zay ny ilaina nangalana amin'ny fahefana. Fa raha voazy fahafaina matoky antsika ireo le mpiaradia amintsika ireo vetivetika aloha dia vita. Tsy maintsy zay aloha. Ka zay tsy afaka miaraka aminareo raha tsy ampilatanareo fahefana. Tsy maintsy ataontsika nangalana an'io. Ary efa maka azy sika fantatr'Andriamanitra ihany ny fomba mangalana azy. Ohatran'izany nataoko avy any Afrika Atsimo nakaty, tonga eto ihany aty. Za tsy nieritreritra hoe zao ngeny tonga avako aty. Mba izy natanteraka mihitsy no avy malagasy ankehitriny. Amin'ny zavatra manjo. Ny zavatra misy eo aminy.
tsy ireo nytany saiko taminareo ihany ny zava-nisy fa maro ny sakatsaka ny isan-karazany zay tsy afahantsika mietsika satria tapenam-bava alak'izay azony ataotsika tsy misy fahafahana na miteny na mivezivezy fa vao sakatsakana foana le anaty bisa hoy aminareo tsy misy ny demokrasia zay dradradradraina fanarahan-dalàna tsy ao mihitsy mbola averiko eto indray fa zavatra tena fanitsakitsahana ny firenena anankiray ny tsy fanarahana nio lalam-panorenana io satria ny lalam-panorenana dia nilaza hoe na virgulaire tsy azonao kitihanao anatiny io nefa zao misy anarana ngeda be midrididry hoe gouverneur reto efa menimenina daholo le tompona ndraikitra any amin'ny faritra hoe inona ny ilana ndreto gouverneur tsy manana conseiller reto inona ny ilana ndreto gouverneur tsy malala an'izay tokony ataony reto akory nefa betsaka dia betsaka mihitsy ny olona manam-pahaizana tokony mipetraka amin'ny toerany reo administrateur civil ndreo mahalala ny tokony ataony tsy kivy amin'izany nefa tsika fa milaza fotsiny aloha hoe jereo tsara reto ataonareo jereo ty adalana ataonareo jereo ty tsy fahaizana ataonareo jereo tsy fitantanana tsy mety misy eto aminareo koa sahi tena sahi mihitsy nareo milaza ny zavatra misy zay le fitenenareo rehefa mahita zavatra anao dia lazao aloha marina fa hitandozo fa tsy maintsy miray iny tsika mirenakany eto ampamaranana mba tsy ola loatra ny tiako resana aminareo ny teny resako aminareo mamerina aminareo indray fa tsy maintsy ataontsika mihitsy azy sy ny solidarité mba tanteraka an'io le fikonan-tom-pirenena io na le concertation nationale io inona mahatonga an'io reo mpanao politika rehetrareo dia manana ny heviny tsy mitovy ary le hevitra nefa tsy ratsy fa samy manana ampopo tiana voatra ny Madagasikara ka tokony ataontsika mihitsy le izy na isika zao fotsiny ary aloha anomboka an'izy dia ho ataontsika le izy tady toerana malalaka dia tombotsika aloha concertation antsika zay mamaly any zay tsy tonga fa ataontsika dia lazaintsika ireo satria raha ohatra ka tena nanazava an'izay zavatra zay inona moa mamay anareo an'ity concertation mamay an'io concertation nationale io dia zao ianareo firenena dehibe nilaza hoe zay tsy hanampy firenena zay tsy manaraka tsara ny demokrasia sy ny tanitandalàna eto aminay ahoana nisy izany fifidianana malalaka sy ankatoavin'ny be sy ny maro zany ary eken'ny rehetra crédible tsara le fifidianana raha tsy le olona mikarakara sy mikirakiran'le fifidianana aloha no fantatra tsara fa olona tsy momba ny atsy na ny roa amin'izao fotoana zao nefa dia hita hoe mpiavina dolo izy menakavy zay tenen'ny evariny tsisy valaka ny zavatra nitranga tamin'ny fahatelo ambiroapolo ny volana jona teo tamin'ny fantaninany loi de finance tereny fotsiny eo tsika noho izany tsy maintsy miady tsika tsy maintsy satsika tonga avy agnenareo ry asvemo ianareo koa ry iresaka an'io tsika tsy maintsy ataontsika izay vitan'io tsy mangataka an'izy anizy tsika ary tsy miandry an'izy anizy fa tonga dia vitaitsika ho resantsika ny any teny resana hoe rehefa tsy aneo zay manao tonga ho azy eo tsy maintsy ataontsika concertation satria te hien'ny feon'ny mpanao politika hafa te hien'ny feon'ny société civile le fahasamonim-pireneny reny inona ny zavatra teneninareo mba hijeryny transparence internationale raha ohatra ka tena mbambay an'le izy dia mitondra nytraikefa miresaka any atsika dia efa zay tsy maintsy ataontsika mihitsy zay atanteraka azy aloha dia hitandrareo io hoy aminareo hoe tampamaranana dia tsy maintsy maneho fisaorana sy fankatrisahana ny antso zay natao taminareo dia etonay zany manao antso tsy maintsy miara-miezaka sika menakavy atanteraka n'io concertation nationale io rehefa vitatsika io dia fantatsika zany tokony atao dia avoaka atsika eo ny résolution na ny fehi-kevitra dia iny fehi-kevitra iny noentina mandehandeha tsy entina mandehandeha ta Madagasikara fa vitany eto hoentsika makany ivelany an'izay andehndehany tena tsy maintsy ataontsika izay avitan'izay zavatra zay ka dia mino aho matoky aho fa mandeha amin'ny lalana tokony ho izy sika ary tsy atahoratsika fa minotsika satsika ary ijorotsika fa mokantsika Andriamanitra do tanteraka tsika daholo ny faniriana rehetra ka dia misaotra sy makasitraka nareo rehetra zay tonga eto ary mamerimberina aho fa matony atoko tiako Madagasikara ohatr'izao dia ny fahendrena nanana tsy midoka tena tsy midoka vady mahay mandia lalao atao tsy mahay mandia tsara kory
fa milaza aminareo fotsiny aho hoe ilaitsika dia ilaitsika firaisakena solidarité ary ilaitsika dia ilaitsika rehefa ohatra ty iray intsika tsy maintsy maka ny hevitra ny sasany zay ny ilaitsika ny concertation mba maka hevitra ny sasany hoe aona ny hevitra reo am'izao ninoninona tenenina zay ndana ohatra n'izao hoe zao tsy maninona fa tanterahantsika aloha io dia manao antso ah zany am'ty fankalazana ny tsingeritaona any tokotiky madagasikara ty zay fahatelo ny jolay ny aviny fa no fanajantsika sy fampezamboninahitra n'andriamanitra dia natao androany sy natao rapitso ka dia izay ny teniko fa dia matoko sy mino ao fahitako anareo zao fa tena anana n'le finoana matanjaka ianareo anana fahasahina amin'izay isika rehetra ary ijoratra amin'ny farantsika atanterahantsika nireo fisikasana tsara ananatsika dia tonga ny malagasy anana indray anana reo fahazamatavatra tsy maintsy ahita vaholana anana isika rehetra avitazy tsika fahazamatavatra nareo zay arava dia samy tena Andriamanitra ombantsika Andriamanitra Saotra président somary mangatsitsikitsika fa dia ao amin'ny zava-maneno natomboka atsika tamin'ny Rafaneva dia faranantsika amin'ny Rafaneva aorinan'izay dia manomana ireo tompon'andraikitra fa nanomana mofomamy ho fanamarina ny fankalazana ity tsika mandritra ny Rafaneva no ampiakaranareo azy eto vita ny fandedinan'ny mofomamy eto dia hitarika atsika hanao ny fitsidiana ny tranoeva Andriamatoa Filoha dia manaraka vaorintsika manao vernissage an'ireo exposition des photos reo sora tompo ndao ritsakantsika dia anangatanana miaraka amin'ny Filoha Markaravalo manana ove alefary Okalo miaraka tsara alefary mijery président tsika dia manaraka zay ato alefary satria efa vonona miatra neto ny mofomamy dia iroso mifanapana an'izany mofomamy zany tsika ya marina fa atsika le amin'ny any anaty stand any dia mangavinonareo mba hivoaka amin'izay aloha amafahana miditra somatsara amin'le vernissage manasam-panajananao neny mba hiakatra ty ambony